Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Ahoana no atao hananana tokantrano sambatra. Izay indray ry havana lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Efa ela no teanao vidéo mahakasika ny tokantrano sy ny fanambadiana. Kanefa dia nisalasala foana aho satria ny tenako moa mbola voaingana no nanambady. Ary tsy tena mbola manana expérience be ny amin'izany resaka hoe fanambadiana izany. Dia izay no nampisalasala. Kanefa dia noresen'ny tompo lahatra hoe tsy ny expérience anao no ilaina, tsy ny expérience anao no zaraina, fa ny marina izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra hazavaina amin'ny olona. Ary tena raha misy ny olana betsaka indrindra voaraiko ato amin'ity pejy ity dia ny olana resaka momba ny tokantrano sy ny fanambadiana. Be dia be ny miaina ao anatin'ny korotana ady alahelo amin'izany fanambadiana izany. Ka dia androany dia hitarika antsika hijery izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra mba hananantsika tokantrano sambatra. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny ohabolana fa 7:20 sy ny 4 no hitariako antsika amin'ity androany ity. Vakiko amin'ny anaran'ny tompo ilay izy manao hoe fahendrena no anaovana trano ary fahalalinan-tsaina no mampaharitra azy, sady fahalalana no amenona ny efitrano amin'izay arena soa sy mahafinaritra rehetra. Izany hoe raha te hanorina trano ianao izy dia mila fahendrena, ary raha te hampaharitra an'ilay izy ianao dia mila fahalalinan-tsaina, ary raha tianao ny ameno ilay tranonao amin'ny arena soa sy ny fahafinaretana rehetra dia mila fahalalana ianao izy. Tena tenim-pahendrena io ary tena mahatonga saina be satria ny an'izao tontolo izao raha hoe hanorina tokantrano na hoe mba hampaharitra tokantrano na koa hoe hanisy fiadana anatin'ny tokantrano dia volany azy no tsy ambaratelon'izany. Ary ny an'izao tontolo izao mety hoe ny fitiavana ihany koa, nefa eto tsika dia mahita fa tsisy resaka vola eto, tsisy resaka fitiavana eto, tsisy resaka sexe eto, fa tena hoe fahendrena, fahalalinan-tsaina ary fahalalana. Izany no ilaina ozy izy, ary tena mahavariana io ry havana. Ny atao hoe fahendrena dia amin'ny teny grika moa dia hoe sofia, ary ny dikan'izy io dia tsy inona fa hoe ny fampiarana, ny fahalalana. Raha misy izany zavatra hainao ka ampiarinao dia izay no atao hoe fahendrena, izay no atao hoe fahendrena. Ary ny fahalalinan-tsaina dia amin'ny teny frantsay dia hoe compréhension na hoe fahazahoana, azonao tsara izany ny zavatra anankiray, izay no atao hoe fahalalinan-tsaina. Amin'ny teny grika moa dia ny hoe sunesis. Ary ny hoe fahalalana indray amin'ny teny grika dia hoe aistesis. Ary ny dikan'izy io dia tsy inona fa fitraikefa izay azonao avy amin'ny fianarana na ny expérience, fahaiza-manao zany azonao avy amin'ny expérience na ny fianarana, izay no atao hoe fahalalana. Ka raha fa tena dinianao ilay izy dia ny fahalalana aloha no mandeha aloha. Izany hoe mianatra ianao dia rehefa mahay an'ilay izy ianao dia azonao tsara ilay izy, izay ilay fahalalinan-tsaina. Ary rehefa azonao tsara ilay izy ka ampiarinao dia izay no antsoina hoe fahendrena. Ireo zavatra telo ireo zany no tena ilaina raha ohatra tsika ka te hanana tokantrano sambatra, vanona, maharitra isian'izany atao hoe fiadanana izany. Kanefa dia jerevao ry havana raha ohatra ianao zao ka aka-taratasy fahazahoana mamily, permis de conduire, dia tena tsy omena an'izany ianao raha tsy farafakeliny aloha misy taona hoe zao taona vao afaka mitondra fiara ianao. Avy eo tsy maintsy mbola mianatra ianao, izay ilay fahalalana. Ary fianarana io misy zavatra be dia be tsy maintsy ianaranao tserijery ao, ary tsy maintsy ataonao azonao tsara, dia ataonao pratika mihitsy ilay izy. Izany hoe tena misy test ao, misy fanadinana, misy zavatra samy hafa, ary tsy vitanao hoe ao anatin'ny 2 andro na 3 andro fa tena maharitra mihitsy izay ianao vao omena ilay taratasy fahazoana mamily. Kanefa indraindray dia mampalahelo satria amin'ny sehatra ny fanambadiana dia toa tsy misy zavatra takiana firy akory dia omena taratasy fanamariana fa mpivady ny olona. Ary izay no mahatonga ilay hoe potika daholo ny ankabetsahan'ilay tokantrano satria taona fotsiny takiana dia hoe tsy mpiavana ve nareo, izay fotsiny dia tonga dia miroso avy hatrany ilay olona. Indraindray na zavatra hoe herinandro tapabolana dia efa ataon'ny olona kamakiamaky ohatr'izany ilay resaka fanambadiana. Ary izay no mahatonga ilay izy tsy maharitra mihitsy, izay no mahatonga ilay izy tsy tafahorina mihitsy, izay no mahatonga ilay izy tsy misy fiadanana mihitsy.
satria mifanohatra amin'ilay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ary zany no mahatonga ny hoe zava-dehibe ny fiofanana amin'ny fianambadiana raha anambady ianao. Ny an'ny sasany moa indraindray zavatra atao zavatra kelikely foana ilay izy fa tena zava-dehibe io ary tena tokony aharitra mihitsy ampianarina tsara mihitsy hoe ohatran'izao ilay resaka fitondrana tokantrano, izao ilay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany fanambadiana izany. Io fahalalana io no tena lakile ary rehefa hainao tsara ilay izy ka ampiarinao dia izay no azo antoka ny tokantranonao sy ny fanambadianao. Ary izay indraindray no mahatonga ny hoe indraindray ozy ilay mpitory filazany tsara anankiray izay hoe ny fiarantsika ozy izy no maharitra kokoa noho ny tokantranontsika satria ilay fiara tena ny anaranao tsara mihitsy ny fitondrana azy fa ilay tokantrano zara raha misy zavatra hainao nefa dia nentinao avy hatrany. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Hosea 4:4-5 dia haitsika tsara hoe ringana ny oloko ozy izy noho ny tsi-fisian'ny fahalalana. Izy tsy miteny hoe ringana ny olona noho ny tsi-fisian'ny vola na hoe noho ny tsi-fisian'ny fitiavana fa noho ny tsi-fisian'ny fahalalana. Zany hoe tsy ampy fahalalana isika, tsy ampy fahalalana isika nefa dia miditra ao anatin'ny sehatra ilay tokantrano sy ilay fanambadiana ary io ilay tsy fahalalana io mihitsy no mahatonga ilay tokantrano maro ho potika sy ho rava. Toy izy ianao raha hoe aiza ary zany no ahitana izay fahalalana izay, aiza ary zany no ianarana an'ilay izy. Mety isy ihany aloha zao tontolo zao manana ny astuce be dehibe izy, manana ireo karazana zavatra samihafa izy izay lazany hoe boky samihafa hoe ohatran'izao ilay atao hitondrana tokantrano fahendren'izao tontolo zao. Tsy any amin'izany ny antsika kristiana ilainy zany fa tsy izany ny fototra ho antsika na koa hoe ny fahendren'ny tolo. Ny tolo koa dia nampianatra hoe raha te hanana tokantrano ianao vanona, sambatra, miadana dia ohatran'izao no atao ao anatin'izany fitondrana tokantrano izany. Tsy mbola tena izay koa ny antsika satria mbola zavatra secondaire daholo zany ho antsika kristiana. Mety hitenanao hoe any amin'ny fianarana mety misy mihitsy fampianarana amin'izany angamba ny anoany fa tsy mbola amin'izany koa ny antsika kristiana. Fa ny antsika kristiana ry havana dia tsy ny filozofia an'izao tontolo izao na ny lalam-panorenana na ny fanatontoloana, izany hoe ny mondialisation, tsy ny internet na ny YouTube na ny Facebook no ampianatra anao an'izany hoe ahoana no atao hitondrana tokantrano na hoe anomenao ilay fahalalana tadiavinao amin'izay le hoe fitondrana tokantrano izay fa dia ity ny soratra masina rery ihany. Zany nambaran'ny Salamo 119:5 fa nilony tongotro sy fanazavana ny lalako ozy izy ny teninao. Zany ho antsika kristiana dia ato sika ny manohy fahalalana, ato sika ny mianatra dia ny zavatra azonao tsara avy amin'izay noratovanao tato amin'ity soratra masina ity rehefa ampiarinao zay dia izay no antoka, izay no antoka hanananao tokantrano sambatra, izay no antoka hanananao tokantrano vanona. Ary izany no tena olana amin'izao fotoana izao, tsy mifototra amin'ny soratra masina ny akabetsahan'ny tokantrano maro fa samy manao izay saim-patany, ny expérience-ny olona, ny zavatra hitany taona avy ny ray aman-dreniny izay no tadiavina eto anatin'ny tokantranony. Asa mety zavatra nananarana azy angambany na nafatra farana azy dia izay fotsiny nentin'ny olona hitondrana ny tokantranony. Mety teneniko teo ny filozofia an'izao tontolo izao, izao tontolo izao efa miresaka be zao ny amin'ny hoe ohatran'izao lasy ny vavy dia izany indraindray no entin'ny olona anatin'ny tokantrano dia tsy gaga isika raha mirongatra be ny fisaraha-panambadiana amin'izao fotoana izao satria averika any ringana ny olona noho ny tsi-fisian'ny fahalalana. Mila mianatra ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, tena mila mianatra ny tenin'Andriamanitra isika, mila manovy fahalalana. Ahoana ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny amin'izany tokantrano izany? Inona ny andraikitry ny lehilahy, inona ny andraikitry ny vehivavy? Ahoana zany hoe lehilahy mitarika ny tokantrano, ahoana zany hoe vehivavy manaiky ny vadiny zany? Mila ianarana daholo zany rehetrarehetra zany fa raha tena entitsika araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny tokantranontsika dia azo antoka. Io ihany ny fanilo azo antoka anazava ny lalantsika ry havana. Ary zany rao dia te hitarika ansaintsika miverena amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha tianao nahita fahombiazana sy fiadanana amin'ny tokantranonao dia tsy maintsy miverina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, tsy maintsy mianatra tenin'Andriamanitra ianao, tsy maintsy mandinika ianao hoe ahoana ny ambaran'ny Baiboly ny amin'izay natao hoe tokantrano zany. Dia rehefa azonao ilay fahalalana ka hainao tsara izay ilay farany hitan-tsaina, fahalaliana an-tsaina, rehefa azonao tsara ilay zavatra ianaranao dia ampiarinao izay natao hoe fahendrena dia azo antoka ny faharetan'ny tokantranonao, azo antoka ny fahombiazan'ny tokantranonao. Ary zany ny tsy ampy amin'izao fotoana izao. Karaha mahainao izao fampianarana izao ianao ary manana tokantrano sahirana na tena hoe mikorotana dia tena manasa anao raiso ny baibolinao,
dia jereo zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra ataovy azonao tsara dia ampiaro dia hitanao fa iovan'ny fiainanao ary zay le tena takin'Andriamanitra amintsika tsy lany andro ny baiboly tsy mbola lany andro fa tena mbola misy astuce be dehibe mihitsy raha amin'izany atao hoe fitondrana tokantrano zany ary mbola izy vidéo maromaro ho resahako amintsika manomboka izao mahakasika ny hoe fiaina tokantrano io satria tena rava ny tokantrano amin'izao fotoana izao ary be dehibe no tsy manana fiadanana intsony ao anatin'ny tokantrano dia fampidirana ihany zay fanombohana ihany izay vidéo nataoko izay fa mbola ho avy ny vidéo maro mahakasika ny tokantrano dia mirary tokantrano sambatra ho antsika rehetrarehetra ary dia maniry mba ny tenin'Andriamanitra le no hibaiko sy hitondra antsika rehetrarehetra hananantsika fiadanana sy fahombiazana amin'ny tokantrano rehetra izay misy antsika dia ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra amen.